rehetra indray any Madagasikara sy maneran-tany dia manaraka an'izao direct ataoko izao. Ela be tena ela be tsy haiko intsony hoe vina farany fampiresahantsika teto. Fa dia androany indray aloha izany resaka kely momba n'ity 73 kilos. Miala tsiny indrindra fa tena tsy voalaza hoe iza no hoe ampiry no anao na ampiry fa be dia be loatra ilay zavatra horesahana dia sao hoe aleo miresaka mivantana mihitsiny amin'ny olona amin'izay mazava tsara ilay izy ary amin'izay mora ny mampita ny zavatra lazaina no le amin'ilay message kely eo amin'ny publication keo. Efa nisy nazava kely any eo amin'ny publication nataoko hatramin'ny maraina fa tena be loatra ilay réaction henoko daholo koa ny zavatra tenenareo aty amin'ny MP hoe azafao kely hoe ilay izy madame Fanirsoa fa izay izao dia gaga maheno an'izany zavatra rehetra izany ka sao izany. Io volamena io dia tratra tao Afrique du Sud. Hojerentsika hoe iza ny tompon'andraikitra rehetra manomboka hatrany amin'ny avion ka hatrany amin'ny olona izay mitondra le volamena ary inona ny antony ilazako hoe tsy tokony hiverina eto Madagasikara io noho ny antony anankiroa. Voalohany indrindra aloha amin'izao tsika miteny izao mbola état d'urgence Madagasikara, izany hoe midiny frontière, izay moa nanaovan'ny zareo anazy ary io frontière amidy io dia izy mianakavy ihany no mahazo mivoaka sy miditra eo. Izany hoe rehefa ry filoha mianakavy sy ry mpitondra mianakavy no te hivoaka miditra dia mahazo mivoaka. Fa ny olona ankoatran'izay dia mila mangataka alalana ao amin'ny présidence. Tsy maintsy mahazo alalana amin'ny SGP na amin'ny RMAD, izay vao mahazo autorisation izany eo amin'ny RMAD, Rinara Kotomanga. Tsy izy ny président ny conseil d'administration, tsy izy ny DG ny RMAD fa izy ny mandidy sy manapaka amin'ny vol mandeha mivoaka sy miditra ao. Ary SGP no manapaka vol izy amin'ny mahazo miditra, frontière izy no azo nivoahana ary dia eto izany aloha dia ao amin'ny présidence ny tompon'andraikitra voalohany namoaka an'io avion io. Ninona tenenin zareo dia tsy misy olona andeha asa hanome autorisation de vol avion privé raha tsy nahazo alalana tao amin'ny présidence. Tsy manao avocat ny ACM ito tsy miaro ny ACM na iza niza. Izy ny tiako tenena izany tadiavin'ny zareo plafonnena eo amin'ny ACM ny responsabilité hoe ACM ny faratampony nanome alalana teto dia afaka didy izahay fa ny ACM no ataontsika boulon fusible eto dia tsika rehetra mangatsiatsika. Fa izao ny zavatra misy anaty état d'urgence tsika ohatra hiditra tsara anatin'ny lohantsika rehetrarehetra izay anaty état d'urgence dia ny ao amin'ny présidence no manaiky hoe rapatriement vol Air MAD, rapatriement vol Air France, rapatriement évacuation sanitaire amina vol privé na vol je sais pas quoi. Misy vol hatrany Nosy Be, misy vol mamoaka ny mpiasan'ny QMM sy Chéri Tambadifio. Tsy fantatritsika izany fa misy izany zavatra izany ary avy amin'ny alalana azo avy eo amin'ny présidence. Afaka mamaly para vidéo direct interposé zareo raha ohatra ny te hamaly koa fa tsy raha itsika izany fa ny ce qui est sûr izany tsy afaka hanala ny responsabilité any mihitsy hoe iza no nanome alalana an'io avion io. Faharoa, rehefa manao vol privé ohatran'io dia misy itinéraire angatahana ary liste des passagers. Voalohany indrindra io avion io izay avion ny STA, Société de Transport Aérien, izay avion Société de Transport Privé mpanao Evasan dia nahazo alalana anao Evasan. Izay no alalana nangatahana voalohany andeha anao Evasan ao La Réunion
Dia dokotera anankiray sy ny pilote ny tao anatiny no savaina teo hivato. Eo zany dia efa gagantsika hoe maninona moa zany ny tsy misy scanner le andalovan'le entan'ireo olo ireo. Fa misy olona miditra zany ao ny contrôleur, ny PAF, ny CSPI mandeha manao contrôle ery amin'ny terrain ery. Dikan'izay efa grobaka passoire io fivoahana avion privé io. Fantatsika tsara fa mamy raha vatomanga dia manana avion privé ao amin'ny groupe TOA anazy. Zay ao amin'io hivato io. Izy zany manana avion privé dia izy koa ny tompon'ny CSPI, les sociétés izay misava ny entan'ny mpandeha eo amin'ny scanner sy amin'ny caméra de surveillance. Izy tsy malala fa ireo mpitondro ireo ry mamy Ravatomanga sy Rajoelina no mpanao trafikana volamena nandritra ny tetezamita. Izy tsy malala zany. C'est un secret de polichinelle. Lazao hoe manao diffamation. Fa izany ny zava-misy dia hoe tomprofo fa tsy nanao an'izany fa tsy malala an'izany ao a Madagasikara. Dia amin'ity zany tsy haiko na mbola izy fa eo moa tsika zany entan'ny fanadihadiana izay irariako ary tena irariako mafy dia mafy tsy hialany Afrique du Sud fa matory eo no mi-insiste mafy hoe alefaso aty le olona te hanarina olona izy eo. Fa raha tena hoe illégal ny voan'ny avion, tsy nanome an'io alalan'io etc. zareo inona ny atahorany raha ohatra ka ho tsarainany Afrique du Sud ireo olo ireo. Aleo mihitsy ny Interpol hiditra tsehatra. Tokony miditra koa ny commission d'enquête SADC satria violation na loi internationale io contrebande na volamena io. Ary zao hoe miditra koa zany ny Mali, donc Madagascar, Mali, Afrique du Sud, pays anankitelo ny concerné. Tsy tokony Madagascar no hangataka ny extradition an'ireo olo ireo. Avelao tsara malalaka ny fitsarana ao Afrique du Sud fa zajabajabahanareo sahala amin'ny fanaovanareo fijabajabahanareo fitsarana eto Madagasikara. Oui, satria matahotra zareo hoe tsy afaka anaovana kolikoly ohatrany eto Madagasikara ny fitsarana any. Tsisy olona azonao atao hoe menabaiko ny paka any na ny parquet any na ny juge any hoe aborikeo ny resaka dia ataovy hatreo amin'ny ACM ihany. Tsisy an'izany fa izay tafiditra dia tafiditra na mamy Ravatomanga na Rajoelina na vadiny Rajoelina na ny dadany na ny anabaviny na ministre ny finance. Izany daholo ny olona voatontonona amin'io raharaha io lazaiko anareo. Ministre finance, il paraît que mbola tsy ananantsika ny proof fa dia teneniko eto satria zavatra mandeha amin'ny réseaux sociaux zany dia ministre finance il paraît dia nividy avion. Ary io pilote ny STA io dia pilote ny ministre ny finance ihany koa amin'ny avion izay vao nividiny. Ary nandritra ny trajet izay nataon'io pilote io na talohany nanaovana io trajet io dia mifampiantso tsakijana amin'ny ministre finance izy. Inona zany ilay fampiantsoana tsy haintsika fa raha eo anatin'ny lalàna zany dia zany ny atao hoe charge tonga dia ND. Zany daholo ny maha ND an'ireny olona mifampiantsoantso amina olona bandit perinasa reny dia matetika MD no hony izay. Avy eo amin'izay izy mila manaprofo hoe tsy resaka trafic d'or no mifampiresahany tamin'ilay pilote fa ce qui est sûr alohany dia misy zany. Anjaran'ny zareo ny manaprofo hoe misy na tsisy. Isiterinareo za manao affirmation gratuite tsisy raraiko izay eritreritra fitondrana boaka zavatra mandeha ao Facebook zany ary zavatra mandeha mivoaka avy amin'ny enquête. Rehefa ohatra ka tsy faly amin'izany vaovao izany mety ny profo contraire. Faharoa manaraka an'izay laza indray zareo tsisy volamena hono tao anatin'le valizy rehefa nysavaina. Ahoana ny tsy tanao raha nisy volamena tao na tsisy? Miala teo hivato ve aloha le valizy sa tany Tuléar vao niditra? Fa ce qui est sûr le dokotera vehivavy sy le pilote miala teo dia niditra ny lehilahy anankiroa
rehefa vita ny contrôle hoe zay koa mandeha amin'io avion io fa tara dia hiditra dia lasa any Tuléar. Ireo lehilahy anankiroa ireo dia itily hoe isan'ny anarany raha Samuel zanaky Arneva Samuel sy lehilahy anankiray tsy aditiko ny anarany fa hitantsika amin'ny Facebook. Dia rehefa tonga tany Tuléar ry zareo dia midina nanao lasantsy. Salaminy hoe possible ve zany hozy izy nareo rehefa mandeha ny avion anankiray miala eo amin'ny aéroport international dia tonga izy dia manao plein any amin'ilay destination zany hoe La Réunion dia nieritreretiny hanaovana évacuation sanitaire araky ny autorisation nangatahany. Kanefa tsy nanao évacuation sanitaire izy fa lasa indray midina teo a Tuléar dia naka an'ireo olona anankitelo tratra tany Afrique du Sud. Tsy omby ny avion dia midina le dokotera vavy sy lehilahy anankiroa izay niakatra tao Antananarivo dia midina niakatra rehetra lahy miaraka amin'ny entana. Hitantsika ny sary. Io avion kely io normalement mety tsy mazaka olona mihoatra ny 5 donc olona 3 miampy ny pilote sy volamena mitovy amin'ny lanjan'ny olona matavitavy 73 kilos. Voilà. Zay le izy. Dia hono areto. Le pilote zany ahoany toa tsy tenenina mihitsy le pilote amin'izao hoe inona ny responsabilité fa zalo dia miteny ny pilote zany malala hoe aiza ny itinéraire-ko ary io tsy miova io raha ohatra ka zay ny nangatanao autorisation na miteny ary le client-nao hoe andao aloha tsika hiodina kely any Anosy Be nga io voiture de location ko azonao atao hoe andao aloha akatsiaka ary ary mandeha par heure sy par kilomètre regny fa tsy hoe mandeha tena lavidalana kely any Tuléar na tendenao escale kely ery Afrique du Sud nefa ny olona andeha any La Réunion dia manao an'izany fa efa izay ny autorisation azo natoa izy manao an'izany. Dia faharoa ilaza indray ry Général Bomba, Général Ravalomanana hoe olona efa mpanao trafic efa indininy amin'izao nanao trafic. Orangaty fantatrao io olona io mpanao trafic. Ianareo ara ny mpanendaka ery olona gasy kely mpitrandraka volamena iny mba fivelomany satria ny fanjakana tsy mahavita mamelona sy manome azy asa mahavelona dia mba mitrandraka volamena kely ery gendarme valo mirongo fiadina tampidokatra any Paladino miambina azy nefa tsy trafiquant izy fa petit mineur maka volamena kely 1 grama 2 grama isaky ny tapa-bolana angambany azony. Dia gendarme valona miambina anazy etsy sahalan'ireny hoe trafiquant enjana be ireny. Dia ity olona ity hono satria hoe zanaky Arneva Samuel dia lazaina fa hoe trafiquant efa multirécidiviste efa fandiminy amin'izao izy fandiminy amin'izao izy nitratrako izany namoaka azy ary inona mahatonga azy tsy nipotra gazety hatramin'izay nefa zareo mahery mahendy-boanjery moka olona isaky ny mientsika zao na tokony hangalatra koa dia efa avoaka hoe zany ny résultat maika fa hoe zanaka mpanohitra tratra nanao trafika tratra ny zareo gendarme ao hivatra dia angambany tena toko hoe sira vinaigre poivre asina sira rehetrarehetra izao ilazana hoe nahazo gros poisson fa tsy gros poisson reo tompo pirina ce sont des pirina reo rola reo tsy niakatra reo pirina reo tela tany Afrique du Sud reo fa saingy reo pirina reo tiana hovonona le pirina na ho etofena na ho tambazana hoe mivoaka ianareo tsy migadra ela nareo hoetoanay ny fiainanareo sy ny zanakareo fa aza miteny hoe iza ny tompon'ilay volamena. De toute manière raha miteny nareo dia afaka taperinay any amponjany ianareo. Izany tena andeha hanaovana an'ireo olona ireo. Ekeko izy tokony
isazy ireo olo ireo noho ny nanekeny ianao pasara na volamena anatina trafikina volamena fa saingy ny olona nanakarama anazy tokony voasazy impolo mandifitra anazy fa saingy tadiavy natao ohatran'ny trafikana bois de rose sy trafikana taolapaty ty resaky ty dia ajanona eo amin'le olona natratrarana taolapaty sy bois de rose ihany le izy le tatitra kely an'le transport na bois de rose ny atao fa le gros bonnet izay miala tsiny fa tanana zatra mitsotra tamin'ny tetezanito manao trafikany bois de rose, cocaïne, rongony, diamant, volamena miala tsiny fa reo mise en cause voalohany amiko ary reo no te étouffé voalohany an'ity affaire ty itenareo za manao diffamation sisy reko zany fa torio ary fa porofo io ary ny zavatra ataony zareo amin'izao mana-pirofa tena hoe ny fakofakary zareo hoe borikeo io resaka io fa raha zareo any Afrique du Sud any mana-presse an'ireo olo ireo dia tsy maintsy remonter aty amintsika le raha zao dia hoe lazaina indray fa ho ampodiana faran'zaingana eto a Madagasikara reo olo ireo ino anao naiky anareo mahay miasa aingana nareo tsy atao izay tapitраingana ny délestage mahay miasa aingana nareo tsy atombokaingana ny RN 13 ho lasa RN 73 io zao nole 73 kilo tratra tany Toliara mahay miasa aingana nareo ko maninona raha ny scanner ao amin'ny fiangan'ny avion privé ao ny apetaka aingana rehefa te hiasa aingana fa ireo olona ny Afrique du Sud ireo dia compétence exclusive ny Afrique du Sud à deux titres voalohany indrindra tsy manana convention bilatérale de coopération judiciaire tsika amin'ny Afrique du Sud ary izay indrindra nahatonga ny Marc Ravalomanana filoha teo aloha tsy afaka natao zareo extradition tany a Madagasikara rehefa nanao exil tao Afrique du Sud amin'izao tsika miteny izao Mozambique mangataka ny ministre ny finansany ho extradena any aminy pour pire que io fa tsy ekeny Afrique du Sud zany satria nahoana zay tsisy an'izay coopération judiciaire zay ka nandefa délégation any ministre serasera sy ry asa izy any grande gueule rehetra ao fitondrana ho andeha ho any la loi c'est la loi raha ohatra moa kazony zareo le izy tsy fantatro izay diplomatie nataony tany fa ny lalàna lazaiko eto hoe rehefa tsisy coopération judiciaire dia mijery ny règle de compétence ny olona inona ny règle de compétence dia taiza no nitranga ny infraction inona le infraction voararo ao amin'le pays sa tsy ary farany aiza le zavatra nitratra le olona tao Afrique du Sud nitratra ny trafikina volamena dia infraction any Afrique du Sud amin'izao tsika miteny izao ny taratasy tratra tao anatin'le dossier hatreto dia lazaina fa hoe fa tsika moa zany tsy nahita lazaina fa hoe société malienne zany no nanakarama an'ireo olo ireo dia gaga tsika hoe efa avy any Mali ve andeha any Dubai dia mandalo eto Madagasikara dia faharoa milaza koa le société malienne izay hoe SGM tsy fantatra hoe inona fanalavana an'le SGM fa mbola hivoaka eo koa zay izany ao anatiny fa haitsika tsara fa ry zareo reo mpitondra antsika ireo dia mahay mamorona société isan-karazany be dia be eran-tany anaovany blanchiment d'argent hainy zareo manao an'izany ny vidianana ny tranony Ravatomanga taty a France dia vola avy any Panama, Maurice, Dubai sy Hong Kong amin'ny alalana montage financier société écran marbe ka sao dia société écran koa io SGM io dia milaza fa izy naniraka an'ireto olona reto andeha hividy anatitra an'io volamena io any Dubai volamena
73 km dia ataonao mitsangatsangana avany Amalia makatya Tananarivo makao Toliara dia makany Afrique du Sud zay vao andeha ho any Dubai. Dia raha mipoaka ny avion misy mangalatra misy mandrovana hoentin'olona mitsoaka dia ahoana. Dia en tout cas on s'en fout fa ny zava-misy aloha dia tsy misy société na malienne io na malgasy io na inona afaka mi-autoriser transport na volamena. Autorité administrative ministérielle ihany tompoko no afaka mi-autoriser an'izany. Ka raha miteny zany ty société SGM ty hoe izy nanome autorisation hitondrana le volamena dia mila nangataka autorisation ao amin'ny ministera minina sy ministerany transport aty a Madagasikara izy ary ny présidence mazava ho azy na dia manana zay soi-disant autorisation avy any Amalia ary. Raha ohatra indray isika milaza hoe izahay nanankarama le olona nanao collecte tao a Madagasikara dia avy eo nandeha hoaterina any amin'ny client-nay any Dubai dia mbola infraction ihany koa izany. Fa hatreo zany dia le maliana nanao infraction miaraka tamin'ireto gasy dia any Afrique du Sud dia mbola compétence materia any Afrique du Sud ihany le izy. Kina mamendimeny akan'io any amin'ny le 12 janvier iny mamendimeny hanarona ny Pierre Bleu sa hanarona ny ministre finance sa hanarona ny izy ao amin'ny présidence ao. Ka zay zany dia miteny le volamena dia oka io za aloha sura fa volamena gasy io fa io salamn'ily zay parsa ihany mbola en sécurité kokoa io any am-pelatanany vahiny no am-pelatanany reto mpandrobo reto. Salamn'ily zay parsa volamena mbola en sécurité kokoa io any am-pelatanany fitsarana Sudaf toy izay mody eo averinao banque centrale nefa dia hivoaka indray io andeha ho lasa trafic any Dubai au nom titre na Pierre Bleu. Je suis désolé volamena gasy io aleo aloha io any rehefa miala zareo takinay moramora nenay fa pour l'instant aleo io ao ary farany milaza ry zareo hoe tsy nahazo autorisation de vol indray koa ty avion dia tena hoe pasoara nge zany ty Madagasikara ty zany hoe manala asorosorona daholo zay olona rehetrarehetra mety ho impliqué au lieu amin'le izy zay nanome autorisation de vol zay olona possible mety ho tonon'ireo olona dia aleo moa dia amoronana société any Amalia any na mety efa nisy mihitsy ny fond papier zay nampiasan-jareo nanaovana an'io dia société malienne zay société écran. Fa raha ohatra ka endry ny tompony io any Amalia mipotraiko dia ho hitantsika raha tsisy ifandraisany amin'ny Pierre Bleu sy ny firongony sy izay ao amin'ny fitondranao fa za loatra eto mbola tsy sura izy exactement fa hatreto aloha zany dia olona amin'ny fitondrana tompoko mpanao any trafika ao Madagasikara fa raha olona ty ambany tsy tafavoaka zany trafikanao tsy tafavoaka tratra sokatra ohatran'ireny hitanao ny sokatra tratra eny an-dalana ireny reny trafikany madinidinika fa reo tompony fahefanareo no afaka mandeha mamoaka zany 200 kilos d'or isaky mandeha amin'ny avion privé ny zareo tonga dia direct Dubai. Raha ohatra tsika ka misy afaka mandeha miverifier any Dubai dia jereo fa misy registre ao ny entrée ny volamena miditra ao sy ny provenance ary mety ho hita hatraminy hoe iza no mitondra an'le izy. Fa saingy ty aloha zany raha io tsy tratra an'zareo tao Afrique du Sud io dia nangina daholo izy tsisy an'izany hoe tsisy autorisation tsisy an'izany hoe niova ny itinéraire tsisy an'izany hoe zanakiza na zanakizy io fa dia nandeha ary zay ty dia efa maheno hoe misy 73 kilos isan-kerinandro mivoaka ao anatin'izao sistany mihidy izao ny olona marary
tokony hiditra tsy miditra, ny olona marary tokony hivoaka tsy mivoaka, ny malagasy maty ery anaty sambo satria tokony hiditra ao Madagasikara, forsena tsy avela hiditra ao Madagasikara satria hoe nidiny sisy tany, nefa zao volamena mivoaka ohatrin'ireny passoara reny. Dia avy eo rehefa tratra avy any koropaka daholo izy mianakavy, miteniteny foana ery amin'ny télé gazety sy an'ireny, ray miteny zavatra iray, ray miteny zavatra iray, mifanipaka amin'ny lalàna sy mifanipaka amin'ny zava-misy hoe izay tsy nahita n'inona, maty ny caméra tamin'ny nandalovana ito, sandriny nefa nitenen'ny zareo, maty ny caméra tamin'ny nanaovan'ilay nandalo scanner tamin'ny natao fohy ireo entan'ilay olona, fa tapaka ny jiro, izao indray dia hoe tsy nahazo autorisation ireo olona ireo tsisy volamena teto Madagasikara fa tany Afrique du Sud ka izay ny amafisika hoe raha tsisy volamena tao toliara zany araky ny voalazanareo amin'ny fitondrana dia soyez cohérent, avelao ho tsarain'ny Afrique du Sud ireo malagasy ireo, dia rehefa vita ny sasiny tsaraina indray izy pour violation ny restriction de vol taty, izany hoe le resaka nivoaka ny sisy tany indray ny tsaranareo anazy aty fa ny resaka volamena oketsy aleo hijanona ho any Afrique du Sud izany. Izay ny zavatra tiako holazana aminareo androany tsy lava resaka fa mbola be dia be ny zavatra atao amin'ity andro weekend ity fa dia miandry ny commentaire anareo eo ambany sy ny partage ataonareo dia ho hitantsika eo nytoany fa raha tsika akaiky dia akaiky ity raha ity sahala mifanarahan'zareo akaiky anio volamena io koa. Sotra betsaka daholo nanaraka dia amin'ny manaraka indray.